Aleloia, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ary sorantsika ny tompo lehibe no mbola ahafahako sy ahafahanao miaina anio satria tombonandro omeny izany. Miarabanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Alohan'ny hijoroako vavolombelona sy anambarako ny teny izay nomeny fanahy masina momba n'izany dia manasanao hiara hivavaka satria izy rery ihany no afaka hitantanantsika sy hitarika antsika amin'ny izay tiany ampaherezina antsika zany sy ampitandremana antsika mihitsy sy fifoazana ara-panahy mba tsy ho very ety amin'ity tany ity raha tonga i Jesosy ka ho tavela ety isika ary zava-doza no anjoantsika na koa hoe ho faty isika alohan'izany dia ho very any amin'ny afobe ry havana tsy tiandray ho hisy ho very isika tsiraray avy ka izany no mbola anirahany any mpanompo ny tsiraray avy izay afaka ampahery sy hijoro ary tena hoe mazoto mijoro tsy miafokafona anambara fampitandremana ho an'izay mbola tsy mahafantatra ary ho an'izay mbola matory ara-panahy ry havana oka isika tena hitandrina tokoa tompoko. Andao ara tompoko ara hivavaka isika alohany anambarako izay naseho an'ny tompo tamiko. Hivavaka isika tompoko. Jesosy malala tianay ianao, maminay ianao ary sambatra izay manana anao. Raha eo mideranao, mankalazanao, manajanao. Tompo malala anandratra anao indray eo anatrehany izao tontolo izao. Ampahafantatra ny zava-miafina ratsy izay tianao ampahafantarina ny vahoakanao satria tompo efa kely sady ho avy ianao ka indreto izay Jesosy mangataka famindram-po avy aminao mamelany elokay satria tsy mihaino ny mpanota ianao raha ohatra ka mangataka aminao izahay na manatona anao izahay raha miteny izahay tompo dia mila izahay vita fihavanana aminao, mila izahay tompo adio eo anatrehanao ka mangataka aminao fanahy masino oka ianao no hiteny amin'ny alalako ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao ary mangataka aminao koa fanahy masino oka ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy ampifoa ny olonao tsiraray avy. Jesosy tompo mangataka ny ranao oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy tompo no andindiko sy androahako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka miverina ny tany foana izany toy ny lavenina misaotra anao Jesosy oka ny ranao Jesosy ho mandaafo manodidina anay tsiraray avy na izanaiza tompo no misy anay zanakao tsiraray avy ka misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao satria anao no Andriamanitray mendrika handray ny voninahitra tompo. Aleluia, amen. Ry havana anio dia hijoro vavolombelona amin'ny zavatra anankiray izay naseho an'ny tompo tamiko. Zany hoe ny zavatra naseho any tamiko dia momba ny amin'ny olona anankiray izay mpanompo sampy io olona io tena hoe mivavaka amin'ny razana, mivavaka amin'ny maty ary ao ihany koa ny manao fanafody zany hoe tena ao anatin'ny fanompo-tsampy izay tena alan'Andriamanitra tokoa satria rafilahany izany. Ny sampy dia isatana izany ka naseho an'ny tompo tamiko ny devoly izany izay ao anatin'io olona io zany hoe ny tena endriny amin'ny fanahy ara-panahy izany. Hitako zany ilay olona hoe aranofo eo anatrehako fa ilay ara-panahy izany no naseho an'ny tompo tamiko hoe ohatran'izao io olona io ao amin'ny fanahy. Ry havana zava-doza satria tena tsy akasitran'Andriamanitra ny fanompo-tsampy ary afobe no ovantan'ny olona izay manompo sampy. Tsy reraka mihitsy ny amerimberina an'izany eto
satria ny fanahy masina no miteny sy ampifoantsika mba hifoazantsika tompoko satria afobe no miandry ho any mpanompo sampy, ny mpijangajanga, ny mpangalabadinolona, ny mpangalatra, ny mpandainga. Ry havana, tena ny tenin'Andriamanitra no manambaran'izany. Ny mpanao sikidy ao avokoa zany ny faharatsiana rehetra, ny mpanao ody, ny mpilalao ody, afobe no vantaniny. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra manambara ny sasany amin'izay voatonona teo ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:19. Dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany koa 2:20. Ary any amin'ny Galatiana 5:5 manomboka eo amin'ny 9:7 ny toetran'olona izay koa ho any amin'ny elo. Ry havana, mila isika mitandrina, mila isika mifoa. Ho tantaraiko ny nofy izay naseho ny tompo tamiko. Dia anome verset anankiray aho izay nomeny fanahy masina tamiko teo tamin'izako nanomana an'izao témoignage izao. Ry havana, indray andro nanofy aho. Nanofy olona anankiray izay araka ny teneniko teo hoe ao anatin'ny fanompo-tsampy. Dia nampiseho ahy ny tompo tao anatin'ny nofy hitako izany io olona io. Hitako alavidavitra kely azany izy io mitsangana. Dia hitako izy zany ohatrany hoe andeha androso any alohany. Dia nitodika kely ny lohany. Zany hoe izy zany tsy hoe kory hoe ny lamosiny zany no hitako, fa ohatrany hoe mirirana. Raha mijery olona isika ohatrany hoe mirirana fa andeha androso aloha zany, andeha any alohany dia hitako zany ny fijeriny aloha ny masony dia tena hoe maso misy devoly. Dia ny nampataitra ahy dia ny vatany hitako fa bibilava, ary ilay izy ohatrany ireny lokona limasy ireny. Tsy haiko ny dikana limasy amin'ny teny gasy azafady tompoko fa tsy tadidiko, mialatsiny aho. Zany hoe marron matromatroka zany ny lokony ilay vatany ilay olona io. Zany hoe vatany ara-panahy zany io araka ny teneniko teo hoe zavatry ny fanahy no aseho an'ny tompo. Dia ilay vatany zany marron ohatrana lokona limasy ireny zany. Dia le vatany nefa tena hoe bibilava. Nampahafantarin'ny tompo hoe bibilava zany io vatany io olona io. Ry havana, hitako ny lohany fa ilay olona mihitsy. Ary ny eo ambony raha tsy diso mialatsiny satria efa elaela ihany ilay nofy no aseho an'ny tompo tamiko. Fa notadiaviko tanatin'ny hoe nosoratako ary tsy hitako le izy dia ny fanahy masina no nampatsiahy ahy ny momba an'ilay nofy. Aleluia, isaorana azy lehibe izany. Dia hitako zany ny vatan'ilay olona io fa bibilava izany. Ary la izy ngeza be, ohatrany hoe madiditire zany ny vatany. Tsapako fa hoe mikisaka zany izy io. Tena mikisaka ohatrany fikisana limasy. Zany hoe mandeha miadana be zany. Dia lay faritra zany amin'ilay vatany izy mikisaka iny zany ohatrany hoe misy lakôly mipetaka. Ry havana, bibilava ny vatany. Bibilava. Ny lohany dia lay olona. Bibilava. Miloko marron. Ary madidity. Nitodika izy nijery dia ny fijeriny dia fijery olona misy devoly. Any video any efa nanambara aho efa ela ihany momba ny amin'ny fijerin'olona misy devoly. Ry havana, na miresaka amiko raha io olona io hoe olona miresaka tsotra zao, dia ny fanahy ao anatiny ny tenany ara-panahy dia an Satana. Ry havana, i Satana dia ilay menarana ela any bokin'ny Genesisy tany am-piandohana.
ary izy ilay voaozona mandady. Ary any amin'ny boky ny Apokalipsy dia mazava tsara fa ho azera ety ambony tany izy, ilay devoly, ilay dragona, ilay mena rana ela. Izy no ao anatin'ny olona mpanompo sampy. Izy no ao anatin'ny olona mpanompo sampy na mpilalao ody. Raha vao ohatra mbola miaina anatin'ny fanompo-tsampy ianao, na resaka statue na inona sampy ivavahanao, na hoe mieritreritra anao hoe asikony ao an-tranoko hoe decoration ana Bouddha, ry havana, tsy azo atao. Hitako any amintsika raha nijery tamin'ny internet ao indray andro efa misy mivarotra any an-tsena manao statue ana Bouddha. Zava-doza afo be no miandry, aza mandika ny fomban'olona hafa. Andriamanitra kely ane ireny. Io ny statue an Jesosy na hoe Maria efa mananatra ny tompo fa mafy atoka ny zanak'olombelona. Afo be no miandry raha tsy mibebaka isika, raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika. Oka izay ny mivavaka amin'ny razana, oka izay ny makany amin'ny doany, oka izay ny mampiasapiasa ranon-javatra hafahafa ireny. Fa enao aneka ho any amin'ny afo be, ho any amin'ny afo be enao tompoko, raha tsy mety miaino an Jesosy, raha tsy mety miaino an Jesosy. Ry havana, ny teny n'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo momba n'izany, nanamarinany ilay nofy, dia voananokatra baiboly aho, dia ao amin'ny bokyny Isaia 5:17 tonga dia manamarina ny amin'ny fanompo-tsampy. Ovakintsika io fa ho atompoko eo amin'ny 9:9. Ovakiko amin'ny anarany Jesosy Tompo. Indro izao no voasoratra eo anatrehako, tsy angina aho mandra-pamaliko anareo. Eny, mandra-pamaliko ho ao atratranareo ny elokareo sy ny eloky razanareo koa, hoy ny Tompo. Dia izay olona nandoro dintikazo manitra teny atendrombohitra, ary ny antsiay teny amin'ny avona. Eny, amatra ny valinasany ho ao antratrany ao aloha. Amen. Ry havana, amaly antsika ny Tompo. Hamaly ny mpanao ody sy ny mpanompo sampy rehetra ny Tompo. Ho valiny ny tsiraray avy, ao atratra ny tsiraray avy ny amaliny. Tanan'Andriamanitra izany. Valikasantsika tsiraray avy no ho valian'Andriamanitra. Eto izy dia manambara hatramin'ny eloky ny razany. Zany hoe ny olona izay nanaraka ny fomban-drazany ka mbola manao an'izany ihany, mpanompo sampy ny razanao dia mbola ataonao ihany, dia ho valian'Andriamanitra zany ianao. Ry havana, tsy hoe kory hoe rehefa niala ianao dia amaly anao ihany Andriamanitra. Rehefa tena niala ianao tsy nanaraka ny fanaoniavanao intsony, tsy any no tiany ambara, fa ny eloky ny rainy dia tsy ho valiany amin'ny eloky ny zanaka. Any amin'ny bokyny Ezekela izy no niteny an'izany. Fa eto dia eloky ny olona anankiray izay mbola manaraka ny fanaony razany ihany, dia ho valian'Andriamanitra tompoko. Ary miteny tsara ny tenin'Andriamanitra nomeny fanahy masina io, fa tena amaly izy, hamaly ny Tompo. Aza mieritreritra hoe tsy amaly ihany Tompo satria tsy hitany aho. Hitan Jesosy tsika tompoko. Hitan Jesosy tsika tompoko. Efa nijoro vavolombelona teto aho, ny amin'ny alako ny amin'ny fanompo-tsampy. Izay no mahatonga ny Tompo ny fidiay anisany olona izay ampifoany malagasy na ny vazaha izany ny ao anatin'ny fanompo-tsampy, satria misy ny témoignage ny zanako amin'ny teny vazaha, dia izany no mandika azy amin'ny teny gasy. Ry havana,
tao anatin'ny fanompo-tsampy aho teo aloha ary nafahany tompo izasy ny ankohonako izay no mahatonga ny tompo naniraka ahy mba ampifoanao koa ny fanainy masina no miteny atao anatiko ary mampiseho izay rehetra tiany ampifoazana ny vahoakany izay menakavy aloha dia ianao izay miaino ry havana tianao Jesosy tahaka ny fitiavany ahy oka izay ny fanompo-tsampy misara amin'ny ratsy rehetra tompoko fa kely sisa dia ho avy Jesosy ry havana izay ny anio raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ety any aho raha sitrapon'i Jesosy tompo voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany amen veloma tompo